Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ry mpiaino namako, tsy ho tonga mahery fo tokoa ianao raha toa ka tsy nisy ratra sy mety ho fanaintainana kely efa nandalovanao. Tsy ho tonga tena mahay ianao raha toa ka tsy nandalo fahadisoana kely. Tsy afaka ny ahalala izany fahombiazana marina izany ianao raha toa ka tsy nandalo ady sarotra sy tsy fahombiazana teo amin'ny fiainanao. Eny tokoa, tsy misy zavatra azo mora raha eto amin'ity tany ity. Maro ireo sedra tsy maintsy lalovana, betsaka ireo nandresy tamin'izany ady izany, kanefa nisy ihany koa ireo izay kivy ka dia nalaony nijanona teo amin'ilay tsy fahombiazany teo aloha. Izao anefa ny tokony ao an-tsaintsika tsirairay. Tsy ho azo ny mpanao azakazaka atao ny ho tonga mpandresy amin'ireny azakazaka lavitrezaka ataony ireny raha tsy nisy ezaka mafy efa nataony teo aloha. Tsy misy olona afaka ny ho tonga dokotera raha tsy efa nandalo fanadinana sy nianatra mafy mikasika izany izy. Tsy misy zavatra tonga ho azy izany fa mila ezaka mandrakariva ny zavatra rehetra. Hoy ny iray aman-dreny manana traikefa hoe mihinana ny mangidy avy eo dia misotro ny mamy. Tianao ary ve ny azo ny fiainana mandrakizay, hanana fiainana tsara lavitra, tsy andalovan'ny fahafatesana sy ny fahoriana intsony? Maharetary, matokoa, hatanjao ny finoanao an'ilay raintsika izay any an-danitra, mijoroatra amin'ny farany, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Hebreo 10:9-telopolo. Atolotry ny feo fanantenana ho anao, tsara ho fantatra. ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Amin'ny fofeny fifaliana no iarabananao tafaraka indray atao anatin'izao fandaharana natao indrindra ahafantarantsika ireo toe-javatra maro eo amin'ny fiainantsika izay tena tsara ho fantatra tokoa. Ny firariana dia mba handraisana lesona tsara ny fiainonan'ny fandaharana, ahatonga ny tsirairay hiezaka anao ny tsara sy ny rariny ary hiala mety ho fanao tsy mahasoa. Manasanao ary angilatsofina hankafy ny fiarahana. Fakafakao tsara. Hoandray, ay ve misy olona ato e? Fa inona no ataondriko rery ato amin'ny maizinato fa tsy mahandrehatra jiro riniry a? Azafady ry brosy fa ny voany varavaranareo tonga dia niditra. Angamby tiana vadiny sy mbola lasa niantsena moa ny zanakareo, mbola samy variana ny lalao dia avetrany a dia namonjy toerany. Fa misy inona ny to tonga rivariva? Ndry rery anganona katy sa? Za rery fa nga dia hiaraka manolona foana ry brosy a. Odry, tsy salama nga niry to mariky vendrika be nendriko zany.
sa mananjanaka ty ndriko ty e. Ontso, ananjanaka hoany ny zaranan'ireo ankizy azy zao mbola ho eritreretinako. Inona zany teniteny foana lazaindry zandry niry a? Zany miziko. Aza mba manao sangy ratsy fa mandreraka ka. Sady tsy teniteny foana zany ry prosy ny tsy sangisangy fa ny tena zavatra isy a. Isaraka zasy delona. Isaraka hoana ary niry a? Zany e. Fa inona ny zava-mitranga fa tsy azoko mihitsy mariny. Tokantrano tsy ahaka fa efa ela nisy disadisa teo aminay. Fa zao vo tsy zakako tsony de aleoko miala ry prosika. Niry a? Inona e? So de mba misy voadona kely ny saindriko. Voadona kely hoany? Vao tamin'ny herinandro aniny nahitanareo sy delona fampitatan'iry tamin'le arivariva somamby samby iny. Ohatra ny reny tsy ho faty reny rangany enaka. Zao hoe isaraka. Sa olo-kafy ny fampitatana tamin'riko iny kia. Delona iny fizandray e. Ka isaraka hoana? Delona ny tokony adiadiny se fa izy mety manana olo-kafa ho tantanany e. Ka ny tena tsy azoko. Inona? Niry ny laza hoe efa ela nisy disadisa teo aminareo. Zany mihitsy. Ka inona ny mbola hitantanana ny delona sy ifikirana amin'ny ohatran'ireny mpifankaty voampifamofo reny? Prosy koranga. Ka tsy mahita tsara ny eny masoko rehefa hariva ny andro de tsy maintsy mitantana ny delona kosa e, sady hitavinao enjera zany. Le retsy serana bavy e. Inona e? Ala ho ambony, ala ho ambany ty fanapahan-kevitra. So anenenany e. Zany olona vonina isaraka amin'ny delona zany ranona tsy mitangazongazotra amin'ny tsony a. Sady rehefa tsy mahita mo inona ny voana takariva miaraka amin'ny delona tsony e. Nefa nareo hoe isaraka. Enao koa mary enina. Prosy koa ty mba natao anirina nefa vo maika mampivandravandra. Ka marina zany ko. Ninona teneniny sedy isaraka amin'iny dely iny ahy e. Ohatra le retsy. Tsy se matsy miaina ny aina koa. Marina aloha fa tsy zany miaina amin'ny fiainandriko. Kanefa adidiko ny mampiavana sy miala nenina. Na de miferitrretako an'ireo zanakareo fotsiny izy. Zao ny tokantrano tsy sarahana disadisa zany ry niry a. Fa mifampiresà ihany aloha nareo sy delona so tsy fifankazahoan-kevitra kely fotsiny no aton'izao ka. Efa niresaka foana fa tsy mety miova ka leo ary prosy a. Leo mariny. De manaky ny fisarahanareo zany delona. Izy ve mo anaiky? Tsy manaiky izy fa zany ho angataka ny fisarahana iny amin'ny fitsarana ry prosy a. Efa nandinika tsara fa zay ny mampety ny fiainanay. Mba ahafantatro ihany ty toetrandry a. Taitaitra sy misavoambona fa tsy ahita oatra ny delona tsony eny niry. Aiza koa e. Mba miteny azy zay. Ekeko fa ny olona rehetra samy manana ny toetra ratsiny. Eny fa nandrio azy. Fa mba adinio tsara ihany aloha e. Tongotra mbiandakana ny ary prosy a. Tsy miverina tsony. Ary aleo andeha ody fa tsy laitrako ny sermona be anse eto. Mba tsokely delona ka fa tsy mahita masoko. Inona ary ty tsy manakambo ty? Tsy manakambo ahoana e. Isaraka nefa mbola idelona ihany no atsoina hitatana fa tsy mahita amin'ny arivariva. Le retsy a. Atsoy fa aferanareo zany iny ny telefona. Nareo sahirana tsy afaka manatotrako. Sady ho hitany se fandroany sisa no ahitany se anay fampitatany. Io aloha de tsy fidirako. Fa tandremo so be ranomasy sy manenina ka hoe tahak'izay efa miteny azay.
tantara nosoratany Zoanitra no narahanao teo, novelomin'ny mpanoratra sy Rila. Mbola miresaka ny famafana ny fisoratam-panambadiana trany isika. Averina ombieny fa tsy izay akory ny tanjony eo amin'ny fanambadiana, fa mba ho lambana koa ka fato no isarahana. Kanefa rehefa sanatriavina tonga eo amin'ilay antsointsika hoe tsotsoromamba isarahana, dia misy ny dingana tao vao tonga amin'izany. Ny mpahay lalàna trany nondeha ho renesitsika iresaka mahakasika ny dingana tokony hisy ho amin'ny famafana fisoratam-panambadiana. Fanadiadiana iarahana amin'ny namana Rila. Fifaliana trano no iarahantsika amin'ny maître Ravelson Mbolatina, mitafatafa mahakasika ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Miaraba ny mpiaino dia miarabanao ihany koa maître. Miaraba ny Rila dia miaraba ihany koa ny mpiaino fandaharana. Raha sitraka ao maître dia mbola iresaka mahakasika ny fisaraha-panambadiana sika na ny divorce. Raha angataka fisaraha-panambadiana ny olona iray dia inona ny dingana tokony arahany araka ny lalàna? Ny momba ny procédure de divorce dia ao amin'ny 220 no ahitantsika azy. Ny fangatahana fisaraha-panambadiana rehetra izany voalohany indrindra dia tsy maintsy ampidirina eo anoloan'ny fitsarana. Misy ny fonenan'ny iray amin'ireo mpivady na koa ny adresy fantatra farany, dernier domicile connu. Izany hoe raha toka eto Antananarivo izany ny fonenan'ny iray amin'ireo mpivady izay angatahana fisaraha-panambadiana, dia eto Antananarivo no ampidirina ilay fisaraha-panambadiana. Fa tsy hoe akory any Ambatolampy na any Tamatavy ianao no angataka divorce nefa ianao eto Antananarivo no mipetraka. Satria ohatra hoe manao tournée kelikely volana ianao any Tamatavy dia any ianao no dia apiditra n'ilay divorce dia ataonao any ilay izy, tsy izay ny fandehany. Manarak'izay rehefa mampiditra divorce dia tsy maintsy soratana ao anatin'ilay fangatahana ny antsipirian'ny tranga izay manosika anao hisaraka. Atao ao koa izany fangatahana ny fepetra izay kasaina ho raisin'ny mpitsara. Mety hoe inona izany fepetra kasaina ho raisin'ny mpitsara izany maître? Ao anatin'izany mikasika ny garde ny ankizy, mikasika ny pension alimentaire sy ny sisa. Ary rehefa izany dia soniavin'ny mpangataka ilay fangatahana. Rehefa tafapetraka ary na tafiditra eny anivon'ny fitsarana ilay fangatahana dia mahazo daty ireo mpivady hipoitra eo anoloan'ny mpitsara mpanao fanelanelanana, juge conciliateur, manao ilay antsoina hoe tentative de conciliation. Izany hoe ao anatin'izay no miezaka ilay mpitsara handamina ireo mpivady. Raha mifanaraka ilay mpivady dia manao procès verbal ilay mpitsara hoe niavana izany izy roa ary sy niavin'ireo mpivady izany procès verbal izany. Raha toa ka tsy mety miavana ireo mpivady, raha tsy nahomby izany ny fampihavanana nataon'ilay mpitsara, dia mamoaka an'ilay antsoina hoe ordonnance de non conciliation ilay mpitsara ary alefany manoloana ny mpitsarana mahefa ilay raharaha. Ya, raha toa izany maître ka tsy mety miavana intsony ilay mpivady, izy ireo efa tsy te hifandray intsony mihitsy, dia inona no atao mandra-pamafa an'ilay fisoratam-panambadiana izay avoakan'ny mpitsara? Ilay ordonnance de non conciliation no andraiketana ny momba ny fonenan'ny mpivady. Ao izany napetraka hoe afaka manana résidence séparée ilay mpivady, ao ihany koa ny mesure mikasika ny garde ny ankizy, mikasika ny mesure provisoire rehetra momba fiarovana ny fananan'ny mpivady mandra-pahatonga ny divorce,
momba ny fananana manokana ny effet personnel sy izay mesure provisoire rehetra tokony ho raisina. Mbola mety hisy fialanenina nataon'ny fitsarana ihany ve eo maître? Ao amin'ny 490 dia milaza fa azo mpitsara atao ihany koa ny manome ajournement. Inona le ajournement maître? Inona moa ilay ajournement? Meny fotoana androtonta anamboarana izay tsy metimety ao amin'ilay tokantrano, izany hoe seconde chance izany ho an'ilay mpivady ilay izy ny famerina. Tsy mihoatra ny enim-bolana io ajournement io. Ao anatin'io fotoana io izany mieritreritra ny rotonta hoe tena hanohy an'ilay fisaraam-panambadiana ve sa hajanona ilay izy. Ao anatin'io no mampitony ny fo apaisement ozy izy ny lalàna. Ya, raha toa izany ka tsy manaiky ny mpivady fa hanohy ny fisarahana, dia inona no mitranga maître? Ao anatin'ny 590 no milaza fa rehefa tena tapa-kevitra moa izany ny mpangataka fa hanohy an'ilay procédure de divorce dia mangataka reprise d'instance izy, izany hoe ilay fangatahana efa nampidirina izany ny raisina indray ary tohizana ka efa tena non concilié, tsy niavana mihitsy izany ilay mpivady dia averiny ilay mpitsara mpanao fanelanelanana eo anoloan'ny fitsarana mahitsy amin'izay ilay raharaha. Misaotra anao indrindra maître. Zay izany ny dingana misy rehefa misy olona iray mangataka fisaraha-panambadiana eo anivon'ny fitsarana. Zay ny lalàna. Raha namarika isika dia misy hatrany ny fialanenina natao ampiavana ny mpivady. Ny firariana dia mba hiavana ny mpivady. Antenaina fanandraisana fanampahalalana ny fiainona ny fandaharana. Raha misy fanampampanazavana tiana ho fantatra dia azonao antsoina ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Ifarany eto indray ny fiarahantsika tato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Isaorana indrindra Maître Ravelson Bolatiana, nizara ny mahakasika ny lalàna manoloana ny fiainana. Isaorana ihany koa ianao manjohy hatrany ny AWR. Zoanitra Siry Ilano ny farimbona nanatotosany fandaharana tsara ho fantatra, mandrapitafindray aritomboko. Tarika kara AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena.
fa ny miarabanao ndraiky mpianao jaina izay manaraka ity fandarana totry ny radio adventista maneran-tany ity ny tenanay eo amin'ny fandraisam-peo moa dia Esam ary ny mpanolotra kosa Yolande Ratsurmanana. Asy nareo raha nahamarika fa raha jerena ny tary marika ohatra fotsiny eo amin'ny mpanala fanadinana baccalauréat taona 17 ohatra dia tsy misy ny antsasaky ny mpanala akory no afaka. Mesarotra ve ny fanadinana sa ny tanorany tsy miamahay? Nefa raha tsy havanana amin'ny fianarana intsony ny ankizy moa mitombo fahendrena ve sa manahoana? Tafaritsaka tamin'ny mpampianatra anankiray izay efa kesisa dia isotro ronono aho ary hoy izy tamiko, tena efa nametra am-pialana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Raha lazaina amin'ny teny frantsay dia hoe efa midemisiona hoy izy ny ray aman-dreny. Tsy vita ny ray aman-dreny intsony ny mitaiza ny zanany. Zara ny ray aman-dreny sasany aza alefa ny ampianarana ny zanany fa tsy hita intsony ny anaovana azy ao an-trano. Lany lainga hoy ny fitenenana ary dia zara misy anatsipazana ny ankizy ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Raha ny marina dia Andriamanitra ny tokony angatana torohevitra mikasika ity fitaizana ity. Izy no namorona antsika ary tsy misy miafina aminy ny momba antsika tsirairay avy. Ndeha hivavaka isika mialoha ny andinentsika ny teniny. Irainay izay tsara indrindra ny an-danitro, tsapa fa very-hevitra tokoa ny ray aman-dreny mitady izay mahasony zanany amin'izao vaninandro iainana izao. Omeo torohevitra avy aminao izahay, afantaranay ny adidinay tokony ataonay amin'ny zanakay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka amin'ny famelana ny helokay rehetra. Amen. Raha mandinika ny Baiboly isika dia zavatra telo no misongadina raha resaka fitaizana. Raha ny adidin'ny ray aman-dreny amin'ny zanany no resahina. Voalohany, tokony hatolotra ho an'Andriamanitra ny zanaka. Faharoa, tokony ampianarina ny ankizy ny tenin'Andriamanitra. Ary fahatelo, tokony ho modely ny ray aman-dreny. Andeha ilay hevitra voalohany aloha no hojerentsika. Tokony hatolotra ho an'Andriamanitra ny zanaka. Ohatra anankiray ao amin'ny testamenta taloha, Iana dia reny mpianakaviana anankiray, reniny Samuela. Ao amin'ny Samuela voalohany, toko voalohany, 17:7 sy 7 dia izao no voalaza. Samuela voalohany, toko voalohany, 17:7 sy 7. Ny ahazoko ity zazalahy ity no nivavahako, dia nomeny Jehovah izay nangatahako taminy. Koa atolotro ho an'i Jehovah kosa izy, eny, amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Iana dia natsapa tahaka ny Davida mpanao salamo, fa avy amin'i Jehovah ny taranaka. Tsodrano nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva, nomen'Andriamanitra ny Abraham zany, ka tsy tokony ho hamavanina. Ao amin'ny testamenta vaovao indray, Matthieu 7:17 ka hatramin'ny 15. Matthieu 7:17 manao hoe, ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba metrahany tanana sy vavahany ho azy. Fa ny mpianany teny mafireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatonay, fa nto azy ny fanjakan'ny lanitra. Dieny mbola kely ny zaza dia tokony entiny eo amin'i Jesosy. Ahafantatra azy, hiresaka aminy, hifanerasera aminy. Manaraka izany, tsy vitany hoe entina eo amin'i Jesosy ny ankizy, fa tokony ampianarina azy ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Adidiny ray aman-dreny ny mampianatra ny fahazarana tsara rehetra amin'ny zanany, ary voalohany amin'izany fahazarana izany ny fianarana amin'ny Baiboly. Ndenge ovakitsika eo amin'ny Deutéronomie 4:1 ka hatramin'ny 7. Deutéronomie 4:1 ka hatramin'ny 7. Ary ao ka oamponao zao teny andidiko anao anio izao.
dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fehezy ho famantarana eo amin'ny tananao ireny ary eo ka ho fehy fampatsiarovana eo ambonin'ny andronao ary soaty eo amin'ny tolanam-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavadinao. Ny tenin'Andriamanitra izany, ny didin'Andriamanitra dia tsy hoe ampianarina fotsiny ankizy fa resahana foana na aiza na ao an-trano na ny an-dalana na vao mifo na amin'ny alina. Tokony fantoka mandrakeva amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny saina fa tsy amin'ny sitrapony tena na amin'ny foana izao tontolo izao. Fa raha izao tontolo izao no ifantohan'ny saina dia lamody, rendrarendra, fetifety, lalao, fihinanam-be, internet sy ny sisa no mameno ny saina ka tsy misy toerana intsony amin'ny tena zava-dehibe tahaka ny hoe fianarana. Hoy ny mpanoratra kristianina iray Ellen White ao amin'ny Testimonies volume 1 ary pejy 820. Toy izao ny dikateny: tokony hanoro lalana ny zanany ray aman-dreny, anitsy ny fialamboliny ary ampianatra azy ny fakantoavana. Fa raha tsy izany dia mety hirehitra amin'izy ireo ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary eo ray aman-dreny izay tsy mahanteny ny zanany dia tsy ho afa-tsy ny velively. Io mpanoratra io ihany eo amin'ny Fundamentals of Christian Education pejy 730 dia toy izao no azo andikana azy: mila ray aman-dreny mahatsapa fa tokony hanome an'izao tontolo izao zanaka tsara toetra izy ireo, zanaka matanjaka ara-panahy, afaka nohatra fakapanahy ary manana fiainana manome voninahitra n'Andriamanitra sady fitahiana ho an'ny mpiarabelona. Hita tokoa izany fa tena lehibe ny andraikitry ny ray aman-dreny eo amin'ny fitaizana sy fampianarana ny zanany. Kanefa araka ny voalaza teny am-boalohany ihany dia tokony ho modely ny ray aman-dreny. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Obolana 2:20. Obolana 2:20, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na rifantotra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ny dikan'izany tsy hoe zarina fotsiny ny zaza fa dia ny olo-dehibe manao ny ataony ihany, fa izao indray ny voalaza ao amin'ny Testimonies volume 10 ary pejy 830. Ny ray aman-dreny mahateo tia sy mahalala fomba ao tokantrano sady entitra no matotra no ahita izany toetra izany koa amin'ireo zanany. Raha tsotra ary mendrikajy izy ireo dia ho toy izany koa ny zanany. Raha mivavaka sy manaja an'Andriamanitra izy ireo dia nompo an'Andriamanitra koa ireo zanany izay niaina tamin'izany. Ny ohatra sehon'ny ray aman-dreny dia fitaovana mahery vaika tokoa eo amin'ny fitaizana. Ary ny fifampitondran'ny mpivady dia misy fiantraikany koa eo amin'ny fanabeazana ny tanora. Raha tsara fanahy ianao amin'ny zanakao kanefa mamono vady dia zava-poana ilay taonao amin'ny zanakao. Ary hitan'ny ankizy fa tsy mitovy hevitra ny ray aman-dreny dia eo izy no manaroatra miandany amin'ny ilany izay akasitrahany dia mandeha ilany fitaizana avy eo. Kare tsy fanilaka ny mpivady ka hiteny hoe jereo ny ataon'ny zanakao, io indray ny adalan'ny zanakao, fa zanaka iombonany ireo ary samy natao hitaiza sy anabe na ny ray na ny reny. Ny fanitsiana ny ankizy raha misy tsy mety ataony no tena ilaina firaisan-kina sy fifanarahana eo amin'ny ray aman-dreny. Fa raha ny ray mikapoka ary ny ray kosa manampitamby dia very-hevitra ny zaza ka mety hankalala ilay mikapoka. Fa na inona fanitsiana atao amin'ny zanaka dia mila fanazavana avokoa fa tsy ataotao foana. Indrindra ny ankizy amin'izao fotoana izao efa metatra be ny sainy amin'ireo teknôlôjia isan-karazany izay tsy voafehin'ny ray aman-dreny intsony. Misy tokoa mantsy ray aman-dreny isaky ny miditry ny trano dia avy hatrany dia mandefa fahitalavitra na mivariana amin'ny lalao telefona na internet na zavatra isan-karazany. Dia inona koa no ataon'ny zanany? Anjarany tsirairay no mametraka hoe inona no vaindondra raha tokony ataon'ny ankizy rehefa tonga ao an-trano dia izay koa no ataon'ny ray aman-dreny. Fa ny zavatra tena ankafizin'ny ankizy dia ny mahita ny ray aman-dreny mifankatia sy miaraka manao asa na zavatra
na miaraka amin'ny lalao aminy. Mety tsy vaky aminao amin'izany ny zanakao fa hita eny amin'ny vokatra any am-pianarana ihany izany. Nisy mpanadiady efa namarika fa rehefa mikotana ny tokantranon'ny ray aman-dreny na misy fisaraha-panambadiana dia ameratsy koa ny vokatry ny ankizy any am-pianarana ary mety misy fiatraikany amin'ny fahasalana mihitsy azy izany. Ao lasa malaikomana, ao indray sasany mamatratra sakafo satria iny mba mety manala ny sorisoriny. Tany am-piandohana sika dia niresaka hoe misy ray aman-dreny midemisiona, mametra-pialana, milavolefina fa tsy vita intsony ny taizany sy manabe ny zaza amin'izao fotoana izao. Mazava izao fa tokony Andriamanitra nomena ny lara-pahamena eo amin'ny fitaizana. Atolotra ho azy ny zanaka. Tokony hotezaina ara-tsoratra masina koa ny ankizy ary ny ohatra sehon'ny ray aman-dreny dia mandaitra lavitra noho ny toriteny maro. Ko andeha hivavaka isika mba hananako, mba hanananao fiainana modely. Andriamanitra ray io, raha tsy ianao no mamolavola ny toetranay, ny fiainanay dia tsy afaka mitaiza ireo zanakay izahay. Mamela ny fahadisoanay tamin'ny lasa ary mitarihanay. Amboary izahay ho samy ray aman-dreny modely ary ho zanakay endry ny zanakay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Darika ny ambasadora. Zanakay malalo tena izao no mba irina tena fifalinay tianay layanao utafitarachiza Siana reumiza non pianaccia Siana reumiza non anaccia Kufisaurana no atulujai misauce AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Nianuvu faendrena Zani nukatsau Fani fadalana Zani yalau falala Lata diavu Tehu sambachai Siana reuiza non pianaccia Siana reuiza non anaccia Dado imeni chiumalala Yana reu nuanji hiankinana Siana reuiza non pianaccia Siana reuiza non anaccia Kufisaurana no atulujai misauci
fianakaviana fon'ny fiarahamonina. dia faly mandray tanànanao indray a ao anatin'ny ty fandarana natao ho an'ny fianakaviana ity. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitanjo. Tany aloha sika dia efa niresaka betsaka mikasika ny amin'ireo antony mahatonga ny mpifankatia izay ny lokaloka fa lambana koa ny fanambadiana ka fato no isarahana indro anefa fa miamangatsika izany tsy arak'izay no heverana azy no zava-mitranga ary tsy vitan'izay fa ho an'ny maro dia lasa toy ny afo be mihitsy aza ny tokantrano. Nanaitra ny maro tamintsika ny fahalalana fa ny antony voalohany mahatonga ny fisaraha-panambadiana dia tsy ny vola velively fa vokatry ny tsy fampiny ny fifandraisana na ny serasera mahomby ny tsy fahaizana mifandray eo amin'ny mpivady. Ireo antony efatra manaraka an'izay dia mbola mifandray amin'io antony voalohany io avokoa. Zava-dehibe manana ny lanjany mihitsy arak'izany ity resaka serasera na ny fifandraisana ity eo amin'ny mpivady. Manana ny toerany vola ekeny zany eo anivon'ny tokantrano satria tsy velon'ny rahamangatsika tokoa isika hoy ny fitenitsika malagasy saingy voapirofo maneran-tany mihitsy araka ny fikaroana natao fa ny tsy fahaizana mifehy ty lafi ny serasera na ny fifandraisana eo amin'ny mpivady ity no antony voalohany indrindra manapotika ny tokantrano maro. Toy ny singamboly ihany no ahitantsika an'izany amin'ny akapobeany kanefa singamboly mandavo ny vosotra izany. Ary zay no antony hanokanantsika fotoana betsaka arak'izay azo atao aloha iresahana ireo vahaolana heverina fa mifanitsy amin'izay mety aso ny fiaina tokantranontsika. Ndeha ro jerentsika aloha ny voalazan'ireo mpikaroka fa antony mahatonga ny tsy fisian'izay hoe serasera na ny tsy fampin'izay serasera na ny fifandraisana mahomby eo amin'ny mpivady izay. Ny antony voalohany dia izao: tsy no heverina ho zava-dehibe ny fianarana an'izany milohan'ny fanambadiana. Misy ihany ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany amin'ny fitantanam-bola, zava-dehibe zany ao an-tokantrano ao, ny fahalalam-pomba, ny fandrahoan-tsakafo sy ny sisa, zava-dehibe avokoa zany. Fa ity resaka fahaizana momba ny serasera eo am-pivady sy ny mpianakavy ity dia no heverina ho mandeha ho azy angamba. Isika rehetra na izaho izay miresaka aminao na ianao io dia samy mahatsapa mahita tsara fa miahosa ny fifandraisan'ny akamaroan'ny mpivady na tsy misaraka aza, kanefa izay fahosan'ny serasera izay no mitarika tsikelikely ho amin'ny fisarana tanteraka. Fony mbola mpifamofo tena hafa mihitsy ny fifandraisana satria ihany iona ary ilay fisarahana amin'iny fotoan'iny koa dia fa takarivariva ihany. Le fifanaterana dia tsy atserovan'andro alina intsony ary indraindray mahavatra tsy misakafo mihitsy aza, zay sakafo hohanina na kely aza dia fa ampy, ary na dia fa tonga any an-trano aza dia tsy mahita tory fa mieritreritra foana ilay hafanan'ny fiarahana androany. Tsy maintsy samy mody makany amin'ray aman-dreniny moa satria mbola tsy mpivady. Ary izay aza no mahatonga ny olon-droa mieritreritra fa raha izao tokoa moa sika no miray ao anatin'ny tokantrano anankiray dia asa fotsiny ny fahasambarana, kinanjo na agaga fa taoriana kely ny mariage, ny fanambadiana dia indro fa niova tsy kelikely ny anangatsika ny ahosa ilay serasera nafana fony mbola mpifamofo. Fony mbola mpifamofo dia magaga fa voatandrina avokoa ny fihetsika ny fiteny rehetra mba tsy hanafitohina, tsy hanohitohina na ampihena ilay fifankatiavana eo aminao sy ilay olo-tianao. Mbola mety hatrany amin'ny 100 isan'andro na mihoatra aza ny sasany ny fifampitenenana hoe malala, hoana ki malala. Fony mbola mpifamofo
miaraka amin'ny orokoroka matetika io de mbola mitoy izay mandritra ny fotoana anatanterahana ny mariazy na ny fanambadiana afaka 3 volana monja de fa indro fa mienatra any amin'ny 15 raha misy aza efa mahalana ny oroka rehefa afaka heritaona ary ny fampitenena hoe malala efa ohatran'ny mahitrihatra ihany vao afaka mamoaka an'izany afaka roataona raha tsy efa nilasany vadika ho ianao lay malala de efa mifangaro fitenenana hafa rehefa tezitra efa mivoaka ny hoe tena sy ny sisa ny fanaonareo tany angambo zany fa tsy fanaonay aoriana kely fotsiny de efa miamiena ny resaka sy ny fotoana iarahana satria efa manomboka fiteniny mifandratra tsy voatandrina intsony no mivoaka ka mba ampaharitra sitrany hay ny fiarahana ao atokantrano tsy sinigidragidra satria efa vita soratra tsy maintsy miaraka atao tokantrano ato ihany indrindra moa fa misy zaza afa-baraka raha misaraka dia atao miavitsy de miavitsy ny famoahana fitenenana ny farany dia lasa hotely ny tokantrano satria tsy vitany raha mangatsika ihany koa ny fifankatiavana fa tsy maintsy misy ny fitiadavam-bola zay efa miasarotra ankehitriny de tsy maintsy miasa avokoa rangahy sy ramatoa avela amin'ny mpiasa ny zaza raha isy mpiasa aza na avela amin'ny olo-kafa zay afaka mba miara-miasa amin'ny fanabeazana an'ilay zaza lasa vao maraina be de miverina riva be dia zara raha mifampiaraba sy mifanontany vaovao de midaboka ao am-pandriana miamiena lay serasera na finaritra fono mpifamofo ary ino no mitarika tsy kelikely ho any amin'ny fisarahana tanteraka zay ny tsy voatandrina ka manomboko zao ary de tokony hitandrina sy hevitra akaiky ty lafiny ray ity sika ary tsy izay ihany fa hanaiky hianatra mihitsy ny atao hoe serasera mahomby eo anivon'ny mpivady eo anivon'ny tokantrano aoka tsy hevitra mihitsy isika fa zavatra tsotsotra izany tsy de ilana fianarana firy sampampianarana anankiray faran'izay sarotra sy manana ny lanjany zany hoe serasera izany fianarana an'izany atao hoe fifandraisana izany ary io fahaizana mikasika ny firesahana io ny dialogue eo amin'ny olona anankiroa no anisan'ny sarotra indrindra ny mianatra azy ao anatin'izany fianarana mikasika ny serasera izany rary ny loatra ho an'ny mpivady raha mianatra an'izany isika ny olona amin'ny maha-olona azy de ny fampiasana ny fitenenana no mibahana amin'ny fifandraisana mandritra ny andro anankiray tsy atoriny ka rehefa mieny zay fifampitenenana zay ao an-trano de tsy maintsy mitady ny amenona azy isika any ivelany tsy mahataty zay fahabangana izay nge isika tsy maintsy mitady olo-kafa iresahana isika mety ho namana angamby io amin'ny voalohany lasa superficiel fotsiny endrika ivelany sisa lay fifampiresahana ao an-tokantrano ao lasa fahalalam-pomba sisa mahantra de mahantra ny fifampiresahana ary ny loza de ity mifindra amin'ny ankizy zay lasa modely ho anjanakao toy izay koa ny iainany rehefa nambady izy de lasa cercle vicieux miverimberina zay olan'izay ilaina ny mianatra miresaka satria io ny fitaovam-pifandraisana miasa be indrindra ho isika eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady eo fifandraisan'ny olona anankiroa eo amin'ny serasera ifandraisan'ny olona rehetra mihitsy de ny fitenenana ny miasa be indrindra io fahaizana miresaka io dia taranja anankiray tena sarotra azonanao ty ao anatin'ny fianarana mikasika ny serasera zay fahaizana miresaka izay ka zava-dehibe zay fahaizana manio fitiavana amin'ny alalan'ny firesahana ny fahaizana mampita fihetsepo mifamboraka ny ao am-po mizara ny manta sy ny masaka mizara zay mampalahelo sy ny mahafinaritra ilana fianarana izany eto am-pamaranana de tianay ny mamaky zay voalaza ny soratra masina mikasika an'io fitenenana io ary atsapahanao bebe kokoa fa tena ilaina ny mianatra azy ao amin'ny Jakoba 3 ka ny 5 ka hatramin'ny 7 no ahitanao an'izay Jakoba 3 ka ny 5 ka hatramin'ny 7 tsy maninona raisitsika hatramin'ny 4 indreo ny sambo na de lehibe aza ireny ka entin'ny rivotra mahery dia aodi ny familiana kely foana izy ho any amin'ny zay tiany ny mpitondra ho alehany de tahakan'izany koa ny lela
rantsana kely ny lela kanefa mirehare fatratra. Indro ny fiavovony antotakitay aretry ny afo kely ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hita lany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao, sady aretry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazan'ny biby rehetra, ny vorona, ny biby mandady, ny kisaka mba amin'ny any an-dranomasina eny, voafolaky ny olombelona ireny. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy, sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Mampieritreritra izany tenin'Andriamanitra izany ka tokony hosaintsika fatratra ary handraisana fanapa-kevitra hife io ampahany kely dia kely eo amin'ny tenantsika io kanefa mety hanapotika ny fiainantsika manontolo. Tapitra ny fotoanantsika, manao mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Ilion Andriamitanjo. Ilay feo ny fanantenana. Fa ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Isaorantsika hatrany ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ary miankohoka aminy amin'ny fotoana rehetra isika, satria mendrika azy izany ary ho azy irery mandrakizay. Tsy tratry ny saina ny fitiavana sehony antsika, ny famindrapony amintsika isan'andro. Tsy tratry ny saina ny misaotra azy sy ny miezaka manao ny sitrapony no ataontsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitanjo. Tsara ny mampatsiahy eto am-piandohana indray amin'ny tian'io ity fa lesona izay ianarantsika dia nomany ny foiben'ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Tsy manana zo mihitsy izay hanova izay voalazany lesona, fa ny manamora izay azonao azy no ataonay, satria tsy mitovy ny lesona vakiana sy ny lesona henoina. Ny vakiana raha toa tsy azonao dia mbola azonao iverenana, fa ny henoina dia vitsivitsy ihany ny hainao manjery mamerina ny zavatra izay nalefa. Misy aminareo ma tsy manontany hoe dia tsy afaka mivoaka ny lesona mihitsy ve, tsisy lesona hafa mihitsy ve mba azo resana ankoatra ny lesona? Vokatry ny fahalianana tia halala zavatra fotsiny. Fa raha izay voalaza ao anatin'ny lesona no ezahantsika handraisana lesona, dia hitanao fa sakafo ampy tsara izany isan'andro isan'andro, satria mieritreritra foana ianao hoe ahoana ny ampiarako an'izany eo amin'ny fiainako, inona ny lesona tokony raisiko dia ahoana ny iainana amin'izany. Ilay fifandirana, ilay fifandonana farany mananontannona, izay ny lohateny lesitsika nandritra n'izay andro maromaro izay. Tsy inona moa izany fa ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy izay ho faranana. Tsy maintsy hanao safidy avokoa ny olombelona rehetra eto an-tany. Tsy misy afaka amin'izany na mivavaka izy na tsy mivavaka amin'Andriamanitra, na iza dia voalaza ao amin'ny Apokalipsy 3:10, fa ampandraisina anjara amin'izany. Ary isy mihitsy ny fanerena ataon'ny andaniny mba hahatonga ny olona rehetra hiankohoka aminy. Etsy ankilany, Andriamanitra kosa dia manentana, tsy mitsahatra maneho ny fitiavany antsika hanamporofona amintsika, fa ny fiankofana aminy no fiarovana antsika amin'ny fiankofana sandoka izay mitondra antsika ny fahaverezana mandrakizay.
ny ady faratampony am'izay mety ho ady rehetra mety ho fantatsika no iseho de ny ady ny amin'ny hoe iza ny ankofana. Mety tsy mampino zany a, tsy ady amin'ny hoe iza manana fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra satria mbola ady ara-nofo zany, fa ny ady eo amin'ny ara-panahy tsy hita maso de mahafilavitra noho zany ary tsy ho tratra misilina mihitsy. Noho izany de ilaitsika ny mianatra, mamantatra an'izany zavatra tsy maintsy andraisantsika anjara izany, ary mihoatra noho izany a miankina amin'izany mihitsy ingeny mandrakizainao e. Tsy miankina amin'ny safidin'ny dada na safidin'ny neny na safidin'ny fiangonana misy ianao na safidin'ny pasteur na mopera ny famonjenanao, fa miankina aminao sy ny safidinao. De tsy maintsy ampahafantarina anao ny marina. Zay no antony hitoriana ny filazantsara manero an-tany de vao ho tonga ny farany zay tsy maintsy andraisan'ny tsirairay safidy mazava ary miankina amin'ny safidy ataonao ny ho avinao mandrakizay, na fahaverezana mandrakizay na fiainana mandrakizay. Misy teny notsongaina andininy avy amin'ny tenin'Andriamanitra natao fitadidy. Ovakitsika am Jaona 7:17 mora tadidy be zany a. Jaona 7:17 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Rehefa nianatra ny lesona nandritra n'izay andro maromaro zay sika de matsapa ny asarobidiny zany vavaka nataon'i Jesosy izany. Ny fanafodiny ho antsika eo am-piomanana, eo am-piandrasana fiavian'i Jesosy dia tsy misy afa-tsy ny fanamasinana antsika amin'ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho voafitaka isika rehefa tsy mahalala tsara zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mahalala tsara zay voalaza isika dia nampy antsika be dehibe zany hiantoraka eo am' Jesosy, satria tsy mahay manao ninina antsika na mahalala zavatra betsaka azy raha misaraka aminy. Izy mihitsy no nyteny an'izay. Raha tsy mahalala tsara zay voalaza ny tenin'Andriamanitra nefa ianao a dia tsy ho afaka anao safidy tsara. Rehefa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra dia be dehibe ny fahatsoa-kevitra. Ny anarantsika teto fa ny ady faratampo no atrehana dia ny ady ny amin'izay iankofana. Averina indray izay. Satana mampiasa hery mba hiankofan'ny olona rehetra eran-tany aminy, ary tsy avelany hividy na hivarotra zany lalàna hivoaka zay tsy mety mekoka amin'ny Biblia. Etsy andaniny Andriamanitra de mitona antsika mba hiankohoka aminy ilay nanao ny lanitra sy ny tany, zany ny fiarovana antsika tsy ho tratry ny fandrika zay avelarin'ny Satana. De resaka fiankofany ity de fa tany Babilôna ny andohany. Mampatsiaro antsika zay voalaza ao amin'ny Daniela 7 ny fiankofana amin'ny Biblia sy ny sariny zay ny anarantsika. Rehefa nandray baiko avy tamin'ny mpanjakany Babilôna Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ny amin'ny tsy maintsy ankohofany manoloana ny sary anankiray vita amin'ny volamena, raha tsy zany dia ho atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra izy ireo. Ny olona rehetra ny ankohoka daholo satria matahotra. Rehefa nahita azy 3 lahy tsy miankohoka ny mpanjaka dia nanontany azy inona no antony, dia naniry azy kanefa tsy nety ankohoka izy 3 lahy. Zany dia sary ny toe-javatra iseho aty aoriana. Izy koa ny fanerena hiankohoka amin'ny Biblia. Isy ireo vitsy anisa izay hijoro kanefa tsy mandeha amin'ny demokrasia moa famonjen'Andriamanitra. Andriamanitra dia momba izay marina na vitsy aza, fa afaka mandripaka izay tsy marina na tahaka ny fasika aza no isany. Babilôna fahiny sy Babilôna moderna, zay ny zava-misy ao anatin'ny tontolon'ny fiankofana. Zay ny loha hevitra eto. Ny zavatra mitranga tany Babilôna fahiny nanerena ny olona rehetra hiankohoka tamin'ilay sary olona volamena nataony Nebokadnezara, dia tahaka an'izany koa no hanerena ny olona rehetra eto an-tany hiankohoka amin'ny Biblia. Ny tena fiankofana marina dia avy amin'ny saina ampianarin'ny tenin'Andriamanitra, manaiky izany an-tsitrapo fa tsy antery, avy amin'ny fanahy voaovan'ny fitiavan'Andriamanitra
sy ny fo feno ny fanahy masina. Noho izany a tsy hanahaka an'izao tontolo izao isika fa hivelona araka ny sitrapon'Andriamanitra hita ao amin'ny teniny. Zany ny fiarovana antsika ary izay ny dikan'ilay andininy ho fantenana ho atao tsenjery hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Zay ihany fiarovana ao antsika. Hamaky andalateny avy amin'ny boky Hery Mifanandrina isika amaranantsika azy. Ny voalohany dia ao amin'ny takila 7:100. Hery Mifanandrina takila 7:100. Naoviana Andriamanitra tsy manery ny sitrapo. Ahoana hoe? Naoviana Andriamanitra tsy manery ny sitrapo na ny feon'ny fietreretana. Ny mifanoatra amin'izay no taon'ny Satana. Ampiasain'ny Satana mandrakariva kosa ny fanerenany hafa mba azony mandresy izay tsy azony fitahana amin'ny fomba hafa, dia ny fanerena amin'ny alalan'ny halozana na amin'ny alalan'ny fampitahorana na ny herisetra, dia miezaka Satana hanapaka amin'ny feon'ny fietreretana ka ahazo voninahitra ho an'ny tenany amin'izany fomba izany. Kanefa voninahitra inona moa no azonao avy amin'ny fanerena? Violina anie zany. Toy izantsika mba ahatanterahany an'izany dia samy ampiasainy ny fahefana ara-pivavahana na ny ara-panjakana, ka amporosiana izy ireo hanamafy ny lalàn'olombelona hoentina manohitra an'Andriamanitra. Toy izantsika ao ny takila 7:100. Mba ahazakany ny fitsapany eo anoloany dia tsy maintsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voambara ao amin'ny teniny aloha ny zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ame voninahitra azy izy raha tsy manana fahalalana marina ny amin'ny toetrany sy ny fitondram-panjakany ary ny fikasany ka anao asa mifanaraka amin'izany. Tsy misy afa-tsy ireo izay nampahatanjaka ny sainy tamin'ny fahamarinan'ny Baiboly no afaka ijoro mandritry ny ady lehibe farany. Averina indray, tsy misy afa-tsy ireo izay nampahatanjaka ny sainy tamin'ny fahamarinan'ny Baiboly no afaka ijoro mandritra ny ady lehibe farany io. Farany ny ao amin'ny pejy 220. Hanana vahoaka eto tany Andriamanitra izay hifikitra amin'ny Baiboly ary ny Baiboly irery ihany no filamatry ny fampianarana rehetra sy ho fototry ny fanavozana rehetra. Ny hevitry ny manam-pahaizana, ny fehi-kevitra avy amin'ny siansy, ny fanekem-pinoana na ny hevitra tapaky ny fivoriana fiheveran-draharaha ara-pivavahana izay maro sy mifanolana arakaraky ny fiangonana misy azy. Ny feon'ny maro anisa renretr'ireny dia tsy misy na iray amin'ireo na izy rehetra tokony ho raisina ho pirofo mazava hoentina manamarina na manohitra fotom-pampianarana ara-pinoana iray. Alohan'ny anekena fampianarana na fitsipika anankiray dia tokony hitaky ny izao ny lazain'i Jehovah mazava hoenti manoana izany isika. Mazava izany. Anisan'ny fomba anankiray hoentina manenjika mantsy ny filazana fa avy amin'ny fandaminana no anekenany zaona izao. Anisan'izany ny fanerenan'ny olona iankohaka amin'ny Bibidi. Fandaminana maneran-tany no anaovana an'izany. Ka na inona na inona fandaminana napetratsika olombelona dia tadidio fa fandaminana ihany koa no entina manenjika ny zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy averina ihany ty voalazy ty, alohan'ny anekena fampianarana na fitsipika anankiray dia tokony hitaky ny izao no lazain'i Jehovah mazava hoentina manoana an'izany isika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.